Vive Madagascar et les Malgaches. Je vous remercie. Tokilasy tokovavy, mahakasika ny raharaham-pirenena dia veriko fa fotoana izao ivoana amin'ny fahanginana, manoloana ny fiainam-pirenena izay andrasany be sy ny maro. Betsaka ny fanontaniana mipetraka eo amin'ny rehetra manoloana ny fiandrehantsika ny fifitianana. Zovy ny olo-pirenena tsy oliana manoloana izay zotra-pifitianana izay, misy ny tsy fitoviam-pijery amin'ireo mpifaninana izay tonga hatrany amin'ny fidirana any an-dalambe ny fitakiana ny vahaolana. Tanindondoza ny firenena, tsy azo dia tsy hita ny hetsikatsy na ny tabatabatsy sy aroa. Ao ny fitakiana maro samihafa mbola ataony an-daniny, ary ao ny finiavana iroso hatrany araky ny voalaza ny lalam-pandrena ataony ampilany. Mitoetra eo anivon'izany rehetra izany ny voalohany antenimera pirenena. Iaraha mahita fa sarotra ny toe-draharaha ary mikotontoana ny lalana izorana ahatongavana amin'izany. Koa manoloana ny fizirizirin'ny ny an-daniny sy ny ankilana, na dia teo aza ny fanelanelanana maro samihafa, ny sosokevitra avy amin'ny herivelona eto amin'ny firenena, eny hatrany amin'ny avy any ivelany aza. Nanao ny FFKM, tao ny Organisation des Nations Unies, ny SADC, ny Organisation des Sociétés Civiles, ny Francophonie, sy ny sisa sy ny sisa, mba hialana amin'ny pasa iray tsy mivava izay mety tsy ho fantatra ny hafarana, ary tsy misy mahafantatra izay haseho ny ampitso itsika. Amin'izao fotoana izao dia hiainantsika izany atao hoe impensé juridique. Koa aleo misoroka toy izay mitsapa. Samy malagasy ka tsy tokony hifandrafy. Ny soatoavina mampiavaka atsika malagasy dia ny fihavanana. Tsara noho izany no izany zavatra izany dia tsara ny fifanatona, fifampiresahana ao anatin'ny fifanajana sy ho fandalana izany soatoavina izany. Tsy midika fa resy, tsy midika fa ambany ny mifanatona, tsy midika fa diso, tsy midika fa resy ny fiaikena ny fahadisoana ho any an-daniny sy ho any ankilany. Atsaharo ny fifandranitana izay tsy hitondra fitonena, aoka hiverina amin'ny filaminana. Fenitra demokratika ny fahalalahana maneho hevitra ao anatiny fanajana ny lalàna. Koa ny antenimera-pirenena dia manaja ireo fenitra ireo. Ny politika raha teo mazana tsy laozany romoromo, fa ny safidin'ny vahoaka ihany ny fifitianana.
fitianana ihany na ny fifampiresahana eo an-databatra boribory no mamarana an'izany rehetra izany. Izay tsy miady olombodo fa izay tofo mpamosavy. Eto ary izahay dia manetana ny rehetra mba hanaja hatrany ny zo maha olona eto azy io any sy ny isiny ny tsy isiny fampiasan-kely sy ny fifandranitana ao amin'ny endriny rehetra na avy amin'ny andaniny na avy amin'ny ankilany. Tsapanay tato fa manindry fotokoa ny mpitandro ny filaminana. Vary jabo an-tsena samy midokany azy ho masaka, samy milaza azy ho manana ny marina avokoa, fa aoka hifanaja tompoko fa zava-pony sy ny zavatra rehefa tsy ao anatiny fitonina, zava-pona ny zavatra rehetra rehefa tsy ao anatiny fanetretena. Tsy misy ilaza ny marina isika tokana ny fahamarinana dia Andriamanitra ao an-tampolo. Izay malaky tezitra hono manetsikady fa izay mahatsindry fo mampitsahatra fifandirana. Hoy ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny oabolana 5:10 andininy 9. Tompolasy tovovavy eto ary dia mitodika manokana amintsika ato amin'ny antenimieram-pirenena ny tenako. Misaotra sy makasitraka anareo solom-bavambahoaka aho tsy akanavaka fa ity androm-panjakana misy antsika ity no tsy ahitandresaka ary azo lazaina aza fa milamina hotoizantsika izany ka takina ny tazomana hatrany ny fahamatorana ka tsy apiditra ny antenimieram-pirenena amin'izay fanehokevitra ataony tsirairay any ivelany. Fanehokevitra izay ataontsika any ivelany dia amin'ny anarantsika sy amin'ny fandriselatrantsika amin'ny firehana politikatsika tsirairay avy. Fa ny antenimieram-pirenena dia tsy tompony fikotranana fa rehefa any ivelany kosa dia samy manana ny heviny ny solom-bavambahoaka tsirairay. Ilaina ve ny mampatsiahy antsika solom-bavambahoaka ny andraikitra masina iantsoroantsika ivelany mahampanao lalàna antsika mantsy dia manana didy koa isika amin'ny fanelanelana, la médiation parlementaire. Raha misy ny olana miantso antsika solom-bavambahoaka tsirairay mba handray andraikitra ijoro amin'ny fisorohana izay mety ho fifandrafesana lalina eo amin'ny mpirahalahy sy eo amin'ny samy mpiray tanindrazana, eo amin'ny fiarahamonina zany na eo atokantrano zany na eo anivon'ny firenena. Ajoro eto anivon'ny antenimieram-pirenena noho izany ny sehatra ifanakalovan-kevitra na ny espace de dialogue izay andraisan'ny rehetra anjara indrindra fa isika solom-bavambahoaka izay manana ny sata aradrarina sy ara-dalàna satria ny antenimieram-pirenena ny solom-bavambahoaka no autorité légitime et légale amahasolotena ny vahoaka ny solom-bavambahoaka ary sy ny hery arakevitra hoentina ho an'ny firenena izany. Ny faniriko dia ivoaka tsy misy henatra fa haramboninahitra isika satria ahavita adidy eo amin'ny firenena isika rehetra alohan'ny famaranana ny fepito-piasana antsika
satria efa mitsidika ny fin de mandat. Koa mba ho laza soa no ho raisitsika amin'izany famaranana ny mandatsika izany. Tokolazy tompoko vavy, zahay ato amin'ny Bromaritra dia nandray ny adidinay ka efa nanomboka mandrafitra ny tonga-taratasy mirakitra ny asa vitatsika tato tamin'ny mandritry ny 5 taona fepitaona ny asantsika izay, ary isan'izany ny efa fahavitan'ny boky, ny ratra, ny varavarana misokatra izay nataotsika tany Fianaratsoa tamin'ny 27 juillet 2022, fahatserovana ny mikasika ny tompolahy Lucien Xavier Michel Nandrena Ranjaka, filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ny 1977 ka hatramin'ny 1991, ary tompolahy Ralaivelo Daniel izay solombavam-bahoaka teo aloha ary ben'ny tanàna ny Fianaratsoa. Efa mivoaka izany boky izany, everiko fa zava-dehibe hoentsika rehetra io voandalana io rehefa mody isika amin'ny farany fotoam-piasana, anaporofoana amin'ny vahoaka fa niasa marina ho azy ireo sy nanaja ny andro ny safidianany antsika. Ka ilolotantely ianareo hiantsoroka fary ary isakelika akondro ivimbina saonjo. Tompolahy sy tompoko vavy alohany amaranako amin'ny teny satria lavalava ihany zay. Fehiny zany dia tsotra ihany ny afatray ho an'ny mpanao politika sy ho an'ny vahoaka malagasy. Atao fotoan'ny dia-tanana, jereo ny aloha, todiho ny aoriana, ary aoka samy hitsinjo ny